dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana babalala no iona amintsika amin'izao fotoanandro izao a fa ny be foana ny tenanay a miona aminao eto androany a mandray anao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay foa nisan'andro san'andro a manjotosan'izao fandarana izao dia fiadana tompana eo amintsika rehetrarehetra dia matoky simina ravana malala fa salama tsara daholo indray tsika tsirairay avy ary matoky koa fa vonona indray tsika rehetrarehetra ny ifampahery eto amin'ity androany ity raha androany nao voatonga dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka maharetatra amin'ny farany fa za miny fa voasoratra efa hatramin'ny elany ahatongavanao eto androany ary na nyteny izay hozaraina ary androany dia mino fa iantefa manokana any aminao ihany koa any amin'ny fiainanao rehetrarehetra any ho tahiny tompany hoe tsika mianakavy adindray sasany hoe raha antsika eto adindray sasany izay raha antsika eno ivavaka eno hira eno toroteny eny famelabelarana ny toroteny ivavaka ho an'ny firenena dia matoka fa tsy taka nidirina teto ny voanao eto amin'ity androany ity tahiny tompy ihany koa raha navavy anjasika patitsy niditra volana teto androany dia fahasoavan'Andriamanitra na hirotsaka aminao tsy manapetra raha nabavy anjasika patitsy dia ho fen'ny fahasoavan'Andriamanitra ny kote ampiainanao rehetra dia tena hoe ho tondraka ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany hirotsaka ny avy any ambony hiboboka ny avy any ambany avy any amin'ny vazatany efatra dia ho fefiky ny fahasoavana sy fitahian'Andriamanitra rehetra nabavy anjasika patitsy dia tonga dia niazakazaka be moa dia tsy hitako ny tao aorianany rehetra fa tsy ferana rakoto Marie Jo Lovlitina artisanay de Madagasikara lazana Sylvie lazana Monika Kadaka Yama teny koa ina satria miazakazaka kely le anarana Tina Rakoto Arzaka Sandra Lalaina tahiny Jesosy Todosy Jesosy mandrakizay anjasika patitsy Sandra Lalaina razana Monika Lovlitina Erika Anatra Mami Tina Rakoto Arzaka Yama dia tahiny tompo ihany koa Eliza Tsiala Soameva Erika Raka dia Mama Valtina Erika Anatra Rantalina Marie Charline razana So Sylvie Andondry asan'ny apôstôly Alain tahiny tompo Zamina Koda Leoni Erika Tsiry Amboaramiel Jesosy Mahery mihaja Koda Leoni Terira Lubenja tahiny Jesosy Erika Lonira Vlonirina Berthe Sava Sirina Rosemina tahiny Jesosy dia ao ihany koa i Verserina koa io Tsiry Amboaramiel Berthe Sava Bablina Mama Valtina Fabiolazana Kadapa Angelina Diamant mino fa metimety amin'ny Angela io lerantsika io androany efa manakaikikaiky any amin'ilay adivaritra ihany io fa miazona fitahina Antra Clarisse tahiny Jesosy Sandolanirina tahiny tompontsika mianakavy dia faly mahita anareo androany moa araky nihitanareo ny aina maheno soa tahiny Jesosy Olgaran'olo soa androany moa araky nihitanareo dia amin'ny contrat de kiradio na vatsika live androany mba tsy amin'ny anaran'ny andramoka izao page ny antony dia tsotra tena feno sakatsakana be iny page iny ary tena fa bloqué mihitsy ny partage azo atao dia andramana eto indray aloha nefa ny mahitsy efa tsy dia misy fahasamihafany ihany raha fahitako an'izao dia ho averitsika amin'ny page any gamba raha-pitso fa fanandramana moa ty androany ity tahiny tompo ranabavy Eliana ranabavy Aina tonga soa Andrina Suzelle tonga soa daholo isika mianakavy matoky sy mino fa ifampaheritsika eto androany ary dia samy mahery samy tahin'ny tompo isika tsirairay avy mialohan'ny zavatra izy aloha andolontsika hivavaka metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra dia andao ao ampandrosoantsika ny anabavintsika izay tondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany izay tsy izy zany fa ranabavintsika ny aina ranabavintsika Eliza Tsiala alleluia Eliza Tsiala
izay avatsy Koety izy nivavaka fanomboana amin'ity androany ity ametraka ny fotoana ampiatan'Andriamanitra. Tsisy isorana raha mba viaja fa dia sy rehetra mba tonga voalohany moa dia mahazo anjara tsodrano dia iny ny anjaranao androany. Nataoko efa niteny tao amin'ny groupe ana Erika talohan'ny fandala efa niteny ana mety tsy hitanao ny mesazintsika. Efa niteny taminareo moa zay tamin'ny herinandro nadadidinareo hoe ho andramantsika ho atao amin'ny compte indray izy ity androany ahitantsika ny vokatra hoe manao ahoana indray ny vokatra raha tsy miova moa dia aventsika amin'ny ohatry ny mahazatra ihany manapatonga ny page ny bloqué tanteraka. Eny ary zay hoe fa andao atsika hivavaka ampandrotsika anabavintsika Eliza Tsiala izy no hivavaka fanomboana ametraka ny fotoana eo ampiatan'Andriamanitra. Tay tompo ranabavy Eliza hanao ny fitenenana. Andriamanitra reny tahiny tompo pasitera menakavy dia tahiny tompo sika rehetra hiaraka hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra renay io renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao indray izay Jesosy malala amin'ny fitantananao ny fiainanay tamin'ny tontolo andro iny. Ary raha hidera sy ame voninahitra ny anaranao izay amin'izao fotoana izao Jesosy dia mbola petrany feno am-pelantananao izany Jesosy malala. Ankinonay aminao izay rehetra ataonay eto Jesosy. Aoka izay tsy handeha amin'ny herinay Jesosy fa mila ny herinao izay. Oka ny herin'ny fanahy masinao anie Jesosy hitoetra ao anatinay tsirairay dia ny herin'ny fanahy masinao ny ampiteny Jesosy malala ho an'ireo izay handray anjara rehetrarehetra Jesosy. Eny Jesosy fonanay ao anatrehanao koa Jehovandriamanitra izay rehetra nataonay tamin'ity androan'ity ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay Jehovandriamanitra. Ary ireo fitaovana rehetra izay ho ampiasainay koa Jesosy amin'ity anio ity dia rakofa amin'ny rahanao madio sy velona Jesosy tompo malala. Na ny telefonina anay izany na ny fitaovana ampiasain'ny pasitera izany Jesosy dia rakofa amin'ny rahanao connexion anay mba tsy ho tapatapaka Jesosy malala satria mamy loatra izany indray teny avy aminao izany indray Jesosy. Ireo namanay koa eo izay mbola eny an-dalana na ao anaty fiara Jesosy dia ianao ny tantana ny dian'izy ireo tonga soamantsara ny toerana misy azy. Dia ireo namanay koa Jesosy malala izay mbola ao anatin'ny asa dia mimpaherezo mandrakariva izy Jesosy. Petrako feno am-pelantananao izany vavaka izany Jesosy. Oka hita ny fanatrehanao izay arandray kasika vaovao aminao indray izay Jesosy malala amin'ity an'ity. Dia ny dera sy ny laza ary voninahitra Jesosy dia ho anao irery any mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anazy tsika ranabavy Eliza tao anatin'izay vavaka fanomboana izay. Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie amaly fitianao dia maherezatra ny hatrany dia hotahiny tompo ranabavy Eliza. Zay loela fa tombo fahasoavana dia mitombositra dia ombanao hatrany any Andriamanitra ranabavy Eliza Tsiala. Misaotra amin'ny fandraisana anjara. Tahiny tompo isika menakavy izay vao niditra aloe vera sondolany-irina ny ana maheno soa efa narabaiko teo daholy tahiny Jesosy daholy. Mampionona ho nahazo notification izy avy nareo nahazo notification androany mba ahafahantsika mahita hoe mba mandaty hoe afa tsy nahita notification izy dia lasa zay ny afaka nahitany an'ilay fandarana androany mba ahitantsika ny tokony anaovana azy ho ariny. Izy avy nahazo notification sa nitsatotsatoka fotsiny nahitanareo azy. Dia antatiana Linda tahiny Jesosy favelazana angamba lavilitina tahiny tompo lavilio nahazo notification. Ay tsara rehefa manisy notification aloha izany mba ahafahantsika hoe ay ok. Dia aloha angamba aloha ny tena tsara aloha toizatsika amin'ny toizatsika amin'ity hoe randoakira toetindray aloha ny live aloha tsy ataontsika amin'ny page indray aloha fa eo zao nareo mba nahazo notification dia mba niova kely indray mandrabolo kely indray aloha dia aloha ataontsika amin'io. Zay zany manomboka androany aloha zany ny live rehetrarehetra indray dia averitsika ohatrany tamin'ny taloha rado akira radio any manao live fa tsy
andramoka izao pazy eny e tsy nahazo soameva fa efa nahazo ihany aloha ny sasany a dia efa mba tsara kokonoho teo aloha zany dia ataontsika raha adio indray a ny live a manomboka androany tahiny jesosy daholo atsika rehetra anao hira anankiray tsika dia tonga dia hiditra amin'ny tenin'andriamanitra tsika rehefa ao tenin'andriamanitra raha tsika amin'ny mampionina mbola mampionina iray torantsika tenin'andriamanitra izay tsy inona fa tenin'andriamanitra tamivavaka malaina tamin'ny zoma indray a no velabelarintsika eto amin'ity androany ity dia mino finaritra ary a isika menakavy a tahiny jesosy daholy ao ary Vorinai,
sorantsika an'Andriamanitra zany izy zany masandratsika Andriamanitra tahiny tompany hoe izay nanolotra naniny izy iny androany. Alleloia, mahafinaritra be le hira. Dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia mino finaritra isika mianakavy. Tenin'Andriamanitra moa nareo izay nanaraka ny vavaka marina tamin'ny zoma dia nahita azy ity. Fa izay nanaraka tamin'ny zoma dia efa nahita azy ity. Alleloia. Dia ndao ary tsika aloha ary mpamonomako manana an'izay dia averako mijery sary ianareo hitratra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Fa misy filazana kely koa aloha amin'ny efa fantatreo fa amin'ny voalohan'ny Oktobra tsika dia mba hankalaza kely ny efa taona ny tia radio kely tsika ity. Ary rehefa izany dia mba hiezaka tsika mba hanao zavatra zeva-kely vitantsika eo mba hitsika hankalazana an'izany. Averinay foana hoe tsy dia hoe zavatra be manahoana ngely izy fa mba mariantsika kely fotsiny satria io no mba hatsika dia apetrakantsika vetivety fotsiny azafady. Eny ary havana mialatsika fa mbola misy zavatra somary tediavina kely dia izay izy hitatsika mialatsiny kely nametraka anao teo fa hitratra ny tenin'Andriamanitra tsika fa misy filazana kely aloha mialohan'ny zavatra rehetra. Aloha todika ty amiko mihitsy azy sary ankalaza fa efa taona ny akiratontsika amin'ny sabata volana Oktobra. Ny zoma fa telopolon'ny volana septambra zany 30 septambra zao dia somary miavaka kely ny fandaharantsika. Miavaka kely satria rehefa vavaka fiamben'ohatrantsika manana fotoana malalaka rehefa sabatsika tena mianoka tanteraka anaty fotoam-bavaka dia tsy dia hanana fotoana. Amin'ny 30 septambra zany zoma dia miavaka kely ny vavaka fiambenantsika mba hifatoantsika eo amin'ny faha-efataona ny akirato eo. Tamin'ny ianareo izay efa teto tamin'ny 2020 dia nisy zavatra nahafinaritra kely nataontsika ohatran'izao. Rehefa mahita an'izay dia alefako aminareo. Raha misy aminareo mbola manana an'le vidéo kely nataonareo eny tamin'ny 2020 dia rehefa somay mpe amiko zao dia mba manino testy dia mba aseho kely ny olona hoe tahaka ny ahoana le zavatra nataontsika. Ny zavatra nataontsika zany amin'io dia izao: ianareo indrindra ianareo groupe izay maharesy na ianareo mpijery eto ihany koa, raha mba mananareo teny mamy, raha mba nahitanareo hoe izay voatsapanareo teto zany ny rahantsika tamin'ny teto hatramin'ny siny nahitanao an'ity fandaharana ity na ny anonao ny akiradio. Raha mba misy teny mamy firarian-tsoa avy aminareo dia ataovy le izy dia tamin'ny 2020 zao tadidiko eto zao Ranabavy Selinana anao, Marie-Jaune anao, Rotojona anao, Riaina anao, izay tadidiko any ny teneniko dia ianareo izay mpijery mpanaraka anay eto, nareo reo zao be dia be efa mifankalala eto tsika akoatran'ny groupe izay maharesy efa maro nareo ny eto mpiaraka isan'andro isan'andro eto. Raha mba manana nareo teny mamy firarian-tsoa mba tianareo atolotra, tsy mihoatra ny 2 minitra, tsy mihoatra ny 2 minitra, tsy resaka lava be zany io fa dia tsy mihoatra ny 2 minitra dia afaka mandefa vidéo nareo. Raha mba tianareo zany hoe apotreto sarinareo, tsy hoe ho an'ny olona le sarokena tsy te hiseho sary reny fa ho an'izay afaka miseho sary. Dia mandritra ny 10 andro
arakaraka nisan'izay manao fa raha tsisy manao ino moa no folandreo fa raha misy manao zany dia milohany fankalazantsika ny fotoana io dia alefantsika eto isakarivo ohatr'izao foana izay nanao dia ilayntsika ihany koa zay amin'ny le fankalazana izay ataontsika amin'ny 30 septembre ny zoma alohan'ny 1er octobre zany dia mba irahantsika mifaly eto mba hakasika ny finemenakavy eto tantarako zavatra nareo izy ny teny hoe zany anao lovely dia alefasoge ohatra zao misaotra an'izay efa nandefa moa fa misy mandefa ty ijerijery kely fotsiny ohatra ohatran'izao nge le izy zavatra sarotra le izy fa ty zao rahalahintsika siko anankiray zao mipotra fantatrareo nga amty olona ty miaraba amintsika rehetra indray ato azo ohatra zao izy ty de ohatrohatro zany zavatra ataonareo soloa ohatrohatran'izao zany zao ny anisany tamin'izany tain'Andriamanitra tompoko dia faly miaraba amintsika rehetra indray ato anatin'izao fotoana alimbavaka natokany akria radio akria ho amin'ny fankalazana fahatsiarovana na ny antipisiany zareo roa taona izay dia fifaliana ho anay sehatra amin'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fiderana izany miara-miasa amin'ny akria ihany koa no miaraba azy ireo ary dia misaotra an'izy ireo ihany koa satria dia tsy nanidy varavarana tsy nijery tavan'olona na toerana na fiaviana izany fa dia misokatra amin'ny rehetra zareo anisany tena mahafinaritra ho an'izy ireo zany izay asa ataony zareo izay nanatanteraka tokoa ny fiazakazana izay tenenin'Andriamanitra ao amin'ny Korotianina faharotoko faefatra ndimy fahatelo dia izao mivoalaza ozy izy hoe fa tsy miafina ozy izy ny filazantsara fa raha miafina ozy izy filazantsara dia miafina amin'izay very izany tsy nafeninareo an'izay very zany filazantsara zany fa dia niezaka nareo nanaparitaka ny filazantsara dia niendrika Andriamanitra ozy izy raha toizana izay ten'Andriamanitra zay fa niezaka nareo nanaparitaka n'izany endrika Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny onjam-peo dia izay manokana dia voakasika tao anatin'izany domaine misy any dia fantatra hoe mandrosony azy satria misy ianareo tehiteny zay androany hoe toy izy foana dia mirary soa zay ny fiazakazana izany raha roa taona lasa zay no fisianareo mahita zay fa mbola ho lavitra be lalana hitondran'Andriamanitra ary tsy mijanona izy io raha tsy tonga ny andro anangonan'Andriamanitra anangonan' Jesosy zay ny olona zay dia faly androany miaraka aminareo amin'ny alalan'izao alibavaka izao satria fantatray hoe Andriamanitra miantopisianareo Jesosy ny ivitoerana isehoanareo ary izy nomem-boninahitra mandrakizay omena voninahitra koa Jesosy ny amin'ny fisianareo anatin'ny fiazakazana izany dia mankasitraka anareo be dehibe izahay ao anatin'izany tena faly zay na amin'ny hoe fiara-miasa tsika hatramin'izay tsy mijery hoe tavan'olona tsy mijery hoe iza na iza fa dia manao fiazakazana rehetra nareo andefasana raha mbola misy koa ny antso hoe ilavana ny aky radio dia manao foana ry zareo raha manome voninahitra an' Jesosy amin'ny zavatra atao dia izay indrindra tena mankasitraka be dehibe anareo tsy hoe tena niaraka hoe tena ny salabe tamin'ny aky radio akory zay na hoe tsy nisalatra zay kory tiako tenenao anatin'izany fa tsapanay ny fitiavanareo rehefa misy ny fifampiresahana dia te hirary soa izay te hitondra-bavaka izay amin'izao alina izao ny amin'ny antopisianareo ao anatin'izany tao anatin'izany taotaona zay fa mbola misy koa no ataonareo mbola ho lavitra dia mbola ho tsofina rano ihany koa nareo ao anatin'izany Jesosy omba Jesosy hitantana Jesosy hiahatra any ny antopisiana raha Jesosy naniraka raha Jesosy no nendreka dia tsy maintsy miantoka izy ny amin'ny zavatra rehetra dia matokia fefampelatany ny zavatra rehetra
dia tahin'Andriamanitra nareo. Misy ihany koa moa zany ny vaovao dia hoe tsy hoe ilay ivoaka ny album zany amin'ny taona ho avy ngamba raha sitrapony tompona faraparan'ny taona iny dia ho hitantsika atao amin'ny akiradio ihany koa ny izay entre parenthèse fony kely teny fotsiny satria menjaro fafana mba afaka amin'ny tena zay mahafinaritra zareo tsy misalasala miafiary amin'ny asa rehetra. Dia Jesosy nomem-boninahitra, izy anie nomem-boninahitra, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina miasa mahery ao anatinareo hitaranareo omba sy ameno ny fonareo makasitraka tompoko. Tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra fiadanana ho an'ny akiradio roa taona izay lasa izay dia tahin' Jesosy daholo. Alleluia. Anisan'izao iny. Alleluia. Dia nareo koa nanao daholo nareo zany hoe tsy tadidinareo intsony, tsy hitantsony hoe aiza le izy fa any anaty kantsika any mbola misy nanao daholo any daholo nareo rehetrarehetra reo dia ohatr'izay zany tsika tsy ataontsika lavabe fotsiny fa ohatr'izay zany azonareo ma zany le zavatra tiana tenenina, ataontsika souvenir izy rehefa tonga ndray fa 5 taona fa 10 taona mainona raha mbola tsy tonga Jesosy dia mba ho eo ianareo amin'izany ataontsika souvenir zany. Ka raha misy aminareo maniry mba hiteneny reny mba hitondra firaritsoa, ilaina ngeny firaritsoa dia hotahin'ny tompony ianareo. Teneko zavatra anankiray secret nareo, tsy secret moa zany fa zavatra mahavariny. Tadidinareo ve tamin'ny faharoa taona ny akiradio dia nisy olona nanome famantaranandro, mbola ato le famantaranandro zao. Tadidinareo ve nisy an'ilay olona nanome an'ilay famantaranandro misy ny sarina eny mianaka iny famantaranandro dia sarina eny mianaka ny font eo, dia nisy nandefa izy io dia tsy fantatra mihitsy izy nandefa an'io, tsy fantatra mihitsy satria tsy nasiany expéditeur, tsy sirika nafantara mihitsy hoe iza. Dia nanontany teto amin'ny live manao hoe teto amin'ny fandarana teto mivavaka hoe iza taminareo ke mba nandefa an'ity, dia mba teneno moa iza momba nandefa an'ity. Dia mbola tediaviko anatin'ny fandarantsika any misy tsodrano natao tamin'izany olona zany. Vaotsiela nandefa message tamiko io olona io, message clip vocal ny teny hoe sady nitomany be izy tamin'izay voaingana vao tamin'ny herinandro ambony kapita une semaine na 2 semaines teo nitomany izy. Inareo moa mpitomany an'ity olo ity dia zao nampitomany azy ry havana misaotra betsaka izy tamin'ny tsodrano le nataonao paster tamin'iny fotoana nandraisanao an'iny famantarana iny. Zaho izy nandefa an'iny, zaho izy efa naika tsy teny mihitsy hoe zahako, ary tena tsy nampoziny mihitsy hoe io olona io nandefa an'ilay izy. Nisy olona nefa nieritreretiny foana hoe mety ianona fa tsy nieritreretiny mihitsy hoe io olona io ilay izy. Eto zany olona zany zao fa an-dranomasina no nitenena ary voninahitra an'Andriamanitra, tsy ariako ny amin'ny tenako fa nomezako voninahitra an'Andriamanitra. Nitomany olona io zao ny zavatra mba nitomany izy zao ny teneny hoe misaotra betsaka zay tamin'ilay tsodrano nataonao, fa tena nitraika teo amin'ny fiainako ary tsy tahako zao. Tena taoriana an'iny zany fa soavana ngeza-be mihitsy no ndraisiny. Tena hoe nanomboka tamin'iny mandraky tia ny androany dia tena hoe zavatra tsy takatry ny saina no iainany fa misy fahasoavan'Andriamanitra tena mirotsaka amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Satria zay tamin'iny dia tena voakasika zay tamin'iny tsy tena voakasika, tsy vola amina million ny azonay fa mihoatra lavitra noho izany. Le fitiavana mihitsy dia midona taty anatin'ny fonay. Ary za dia mitsodrano sady eo anareo izay rehetra handefa an'izany koa mba hirarisoa, satria nareo mirarisoa indray mba fantatreo fa tsy maintsy teny mamy ny anatiny dia ahakasika ny fonay ary ampahiranay foana hoe hanao an'izao fandarana azakazaka izay na tsy nisy nampahirana moa dia atao foana ity fa mba hafa mihitsy izany hoe mahakasika. Alleluia. Ka
nareo zany a zay anao vidéo kely de alefaso amiko isaky mavita zay mavita de alefaso amiko fa arakaraky nisany eo amizay androany zao tsika le 12 zao tsika androany raha tokony izy zany a raha ny ankizy eo amin'ny groupe zay maharesy fotsiny de tokony anomboka amin'ny le 15 tsika raha misy anankiroa avy a isaky ny fandarana de efa-tsy ampy ary zany a de manefatsika isakarivo amizay tafiditra anatin'ny sainareo mba efa taona ny aky radio zay zany le mba tanjona am'izy a mba ataotsika manakoako a de mba fahefa taona ny aky radio atsika ary mampanantena anareo hoe anao fandarana manokana tsika amin'ny zoma io ary fandarana manokana afinaritra ho an'ny olona mety kely zany efa taona zany ny matetika ataon'ny olona de fankalazana ny faharay taona de manomboka amizay fankalazana ny fahadimy taona fahafolo taona fa ny atsika fahefa taona kely ny fahitan'ny olona ny efa taona fa ho an'ny rehetrarehetra atao anaty atao zay menakavy kely io isan'andro zavatra atao rehetra de tsapany hoe tena betsaka zay efa taona zay satria isan'andro tsy misy andro anankiray very latsaka aminay amin'io radio kely tsika io misy fotoana tapaka izy io marary mihitsy ny fo rehefa tapaka izy io amin'ny antony maro samihafa fa de isaorin'Andriamanitra rehefa mbola eo kely ihany izy ary ateneniko foana hoe io ny radio kely indrindra web radio kely indrindra maneran-tany fa iolony antsika alleluia de isaorantsika n'Andriamanitra zany ary de tahiny tompo ianareo rehetrarehetra zay anao an'izany nareo de alefaso amiko to vidéo de na ohatra hoe audio ny alefanareo fa mba andefaso sary de mba sarinareo potry de isakarivo tsika manomboka amin'ny le 15 arakaraky nisan'izay tonga io ihany de alefatsika isakarivo ohatra zao mba ifampiraritsika so zay mety aminareo zay mba zara ataotsika zarantsika aloha ary avy-atrantsika de hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary ian'ny ten'Andriamanitra miaraka amin'ny mampionontsika androany mety ohatra na hoe firaritsony ataonareo na tonokalony ataonareo na tsy fantatro fa ankalazantsika ny fahefa-taonany aky radio zay zavatra iray manisy fahasoavana mety ndraisinao teto na valimbavaka azonao de ametsika voninahitra Jesosy amin'ny alalan'izay zavatra mba hifalitsika rehetrarehetra eto ary ny zoma 30 septembre tsika anao tsy vavaka fiambianana tsotra ohatr' zao zany ataotsika fa tamin'ny faharoa taona dadinareo de anao toriteny ankily tsika toriteny ankila zany hoe niran'ireny mpanakanto satria tsy ry rahalahy Joseph Dafreny moa teo tamin'io fa ry anabavy Clarisy ry Groupe ry rahalahy Rojoniavo ohatr' zany de misira ry Tarikaikatro de misira nataondry zareo amin'ny alalan'ny toriteny zany de iniriny no voapasina atao toriteny ohatra hoe miandry anao iny zao ohatra de iny zany natao toriteny isaky nira anankiray tamin'izany toriteny zay atao hoe toriteny ankiry de ezakatsika ijery zay tarihan'Andriamanitra tsika anao fandarana manokana tsika amin'ny zoma io aritraritra ny fotoanatsika amin'io azadino ny vandro vidana vandro rehefa le zoma le maraina iny de vidana vandro de asady mihana vandro tsika no iany fandarana amin'io ny sabata aloha de efa afinaritra be koa ny fiarahantsika alleluia tahiny tompo ary tsika menakavy hitraka ny ten'Andriamanitra lava loatra ny fanentanana raha vao mihoatra an'izay tahiny tompo ary isika menakavy tahiny tompo mampionona anao avy hatrany ny fitenenana Jaona toko fafito mijerentsika Siapa saya para nitutin saya ketemu nitutin si para dia dari Andriamanitra ninina mitranga fa Jesosy tena tianao, halleluja, alaza vela hiala ao anatinao zany. Ifampahesitsika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra dia
izay antsika mamakivaky indray ny tontolo androntsika androany. Fampahelezantsika amin'ity androany ity. Ijeren'Andriamanitra tsika amin'izao fotoan'izao a. Jaona 7 no jerentsika. Jaona 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10 no vakitsika androany. Jaona 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10. Ny solamandry dia mivakitra izao naran'i Jesosy manao hoe ny niakanan'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravoana tabelina kely sy ny nampianarany teo ankianjan'ny tempoly ary ny tadiavany lehibe isambotra azy. Halleluja. Andiny voalohany naran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilea Jesosy. Fa nalaika andeha tany Jodia satria nitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary efa akaiky ny andro firavoravoan'ny Jiosy dia ny amin'ny tabelina kely. Ka hoy nalahany taminy, mialahy eto ka mandehana ho an'ny Jodia mba ho hita amin'ny mpianatra koa ny asa izay ataonao. Fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny tampony, nefa ny tena no mitady ho hita miharihary. Raha manao izany zavatra izany ianao dia misy eo amin'izao tontolo izao. Fa na dia niraharaha izy tsy nino azy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoanareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo makahala anareo izao tontolo izao fa izany ho alany satria milaza fa ratsy ny asany. Mekara ho amin'ny andro firavoravoana nareo. Fa za tsy mbola miakatra ho any amin'ity andro firavoravoana ity satria tsy mbola tonga ny fotoako. Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy dia mbola nitoetra tany Galilea ihany. Fa rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravoana ny rahalahiny dia niakatra koa izy. Nefa tsy mba niseo fa toy ny afinafiny. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravoana ka nanao hoe aiza izy. Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany tsara fanahy izy, fa eo kosa ny sasany tsia, fa mamitaka amin'ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sary resaka azy miharihary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Halleluja. Ajanontsika eo ny vaky-teny. Tantara anankiray mampalahelo izy ity ravany malala. Rehefa nanomboka nalaza be Jesosy nanomboka niely ny lazany satria tamin'ny fotoana io dia efa avy nanao fahagagana izy efa betsaka ny fahagagana nataony tao aloha tao. Efa avy namana vahoaka aman'arivony izy, efa avy nanao fahagagana tamin'ny divay niova divay izy, efa maro ny zavatra nataony, efa nampitsahatra ny tafiotra sy ny sisa. Dia nalaza Jesosy ary nanomboka niely ny lazany. Fa teto amin'izay Jesosy ravana efa zatra. Efa tiana ho samborina foana Jesosy ary Jesosy nge voateraka dia efa nisamborina, dia efa tedavina vonoina. Izany hoe izany fifofona aina zany tsy vaovao amin'ny Jesosy izany. Ireo voasoratra tao anaty Baiboly ny izy voateraka dia izy nanao asa lehibe sy ny sisa fa mety betsaka angena fa nefa ny fitadiavana fifofona ain'i Jesosy fa tsy voasoratra satria tsy atonina ny boky. Ka izany efa mahazatra an'i Jesosy izany. Fa ho avy ny fotoana tena mifaty tokoa Jesosy ary efa fantany. Fa fantany koa ny fotoana hafatesany. Fantany ny fotoana izay anendren'Andriamanitra azy hoe eto ny fotoana hafatesany eo ambony hazo fijaliana. Fa tsy hoe rehefa tiana vonoina izy dia vonoina. Rehefa tiana ho etraketrahana izy dia etraketrahana. Izay maha-Andriamanitra an'i Jesosy. Jesosy dia Andriamanitra. Manana ny fotoanany izy ary mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Tsy azo atao anjany amin'izay tiana anaovana azy izy, fa misy lamina ny zavatra rehetra. Ary teto dia rehefa nikendry hamono azy indray ny Jiosy. Dia ny mpianatra ravana malala dia izao, nampalahelo be ny mpianatra satria rehefa miely ny lazan'i Jesosy izany miely, dia be dia be ny olona nahita fahagagana. Fa be dia be koa nefa ny olona nanenjika an'i Jesosy. Nanalaja an'i Jesosy izany. Dia niteny hoe iny, iza moa fa tsy ny olona namono azy ihany eny manenjika azy, ny olona misambotra azy ihany no manaratsy azy. Ary nitaona ny vahoaka mba tsy hino azy satria rehefa tsy mino azy ny vahoaka dia mora ho an'ny mpisambotra ny mamono an'i Jesosy.
mora ho an'ny zay ngeny avana tetika ny devoly ny devoly dia miezaka manely zavatra be dehibe tsy hinonan jesosy manely zavatra be dehibe amonona ny fahamarinana mba hatonga azy andresy mora fotsiny mora be ny isamboranan'i jesosy tsy amonona azy rehefa ny vahoaka no tsy mino dia naheliny ny jiosy sy ny lehibe ozy izy le soramandry zany hoe lehibe iza moa zany reo olona mbalohany mpisorona reo olona toteny amin'ny vahoaka olona enony ny olona olo malaza reo natao hoe lehibe satria rehefa namaky ilay soramandry satria dia sy nikeny nitadiavany lehibe isambotra azy lehibe eo amin'ny tanàna zany olobe ozy izy tsika reo no manely zavatra maro amin'ny vahoaka ary mazava ho azy fa reo koa dia enony ny olona be mpiaino reo jerenareo tsara fa zany nge zavatra efa mitranga foana ny zavatra rehefa rehefa tsy fahamarinana dia zahana hely dia ny olona amin'izay fotsiny hoe izy andeha miteny dia mino ny olona olo malaza reny olona malaza be reny koa fa dia anao an'io raha tsy maro io fa mety io matoa ataony dia lasa daholo ny olona manaraka dia ohatran'izany be lehibe nge ny olo malaza manao publike mananao nity izy ty nanao nanentananao vaksiny dia lasa daholo ny olona satria olo malaza olo be olona toteny olona ekeny vahoaka rany olona sy ny sisa tsongon'olombolo sy ny taniny dia mino ny olona riavana malala dia ohatr'izany zany zavatra rampitranga zany dia nalaza be ary niezaka ny olona niezaka reto lehibe amin'ny tanàna reto nanaratsy an' jesosy tao aloha teo nefa nefa be dehibe koa ny olona nahita fahagagana no vanginy jesosy tamin'ny alalana fahagagana fanasitranana fa voky sy ny sisa fa zao ry avana malala ny mpianatra teto lasa tsy nino salasalako ny mpianatra satria maniny ary ny mpianatra no salasala satria ny mpianatra tsy mifantoka tamin'i jesosy le eo akaikiny fa sady miaino atsy no miaino aroa hitanao io zany ndriavana ny fisalasalana dia vokatry ny zavatra eno lasa tsy mifantoka tamin'ny zavatra nataon'i jesosy sy no mpianatra hoe inona daholo moa zany nataon'i jesosy tena jesosy io tena andriamanitra io fa nanao fahagagara sy ny sisa mitondra tsika ao amin'izao lalan'izao tsika zao mihitsy nefa nahita fa tafidrivitra manaiky azy sy ny sisa fa tsy mifantoka tamin'ny tsony ny mpianatra fa lasa nirorosaina lasa nanana fisalasalana ary zany mihitsy tena andriamanitra hoe fa na dia ny mpianana azy ozy izy dia tsy nino azy lasa tsy nino be le mpianatra dia ina nataon'ny mpianatra ny avana malala ny rahan' jesosy izy zareo indray zany lasa olona tokony mba hampahery an' jesosy ingely avany reto mpianatra reto teo akaikiny teo tokony mba hampahery azy tokony mba aza matahotra ianao jesosy ainao ange tena ohatr'izao hoe zay eto anilanao hoe tsy ny sisa fa ny mpianatra indray raha avana malala no nandeha nanilaka jesosy ndana hono makany ajody dia ndana ataovy any ilay fahagagana fahazafina felina ty fa raha any ianao manao fahagagana ozy izy raha namaky tsara lizy teo tsika dia zay mihitsy raha any ianao manao fahagagana dia zay ianao vao tena atao hoe miseho ianao zay ianao vao tena atao hoe eo zany ny mpianatra vao mety hoe ino azy amin'izay ravana malala ny olona anankiray rehefa tratrana misalasalana dia mangataka zavatra mihoatra mangataka zavatra lasa mangataka famantarana lava mangataka zavatra lasa tsy hitantsony le jesosy efa eo aminy nanao zavatra teo aminy na hita amin'ny maso ny mpianatra ngerefa na fahagagana nataon'i jesosy inona ihany ny zavatra mbola tokony mbola hotadiavin'ny mpianatra rehefa malala fa vokatry ny fisalasalana dia eo foana jesosy raha tena marina raha fa atao batisa dia zao hoe ataovy misy olona manodona ao an-tranonay ohatra ohatra ho azany ohatra hoe raha tena marina jesosy fa tena hoe tsy nanankisoa dia zao ataovy hoe misy olona tonga dia tsy fantatro misy olona mihitsy ny tonga dia tsy tonga dia olona mpinakisoatra amin'izay tsy tako mihinana ntsony dia amin'izay avy mino hoe tsy fihinanatokony io zany inge ohatr'izany inge io hoe ny mpianatra efa nafantatry efa nahita efa nampianarin' jesosy
Jesosy efa miaraka tamin'i Jesosy fa mbola voaozongozona ihany eo misalasala mino sy mino dia manino lasa mangataka zavatra mihoatra mangataka famantarana mihoatra dia mody hoe ndana makana jodia fa raha minge ianao na natonga anao dia misa dia modin'ny olona no modin'ny vahoaka no amenana nefa ry zareo mihitsy ny tena tsy mino ry zareo mihitsy ny lasa ny salasala vokatra ny zavatra rehetra sy rehero ary zany mahatonga anay zay dia mananatra anareo foana hoe fidio ny zavatra ianao ny sofinareo anengeny avana mahatonga anay tena sarotiny fidio ny zavatra raisinareo zavatra renesy ny sofina ry avana malala mila fidiana io fa eo miteny eo zavatra be dehibe miara miteny eo raha ohatra tsika ka tsy mifantoka amin'Andriamanitra ary iny no mitondra misalasalana eo am'izay tena marina rehefa tena zao hoe tena ahoana moa ry avana malala ny tokony tsy noho ny mpianatra amin'i Jesosy olona manarivo very afa nanofokisana tamin'ny mofo dimy sy azan-drano dia mbola tsy hino an'i Jesosy ihany ny mpianatra nefa izy zao nahita fa vokatry ny feo dia tonga ny misalasalana ry havana mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany rehefa mitenanao Jesosy hoe zao ny sitrapoko zao ny momba dia tokony mihitsika manaraka tsika manaiky tsika fa ny tsy finoana ny fisalasalana dia tsy sitrapon'Andriamanitra lasa tsy le Jesosy eo akaikinao tsony ny hitanao fa ny feo rehetra zerenao any ambany dia rehefa ozy izy Jesosy manao hoe ao Jesosy ka za tsy ho anay jody izany tsy nareo no mibaiko aho ozy Jesosy za ty fantatry Jesosy ngeravana ny taopon'ireo mpianatra ireo fantany tsara mihitsy hoe manomboka misalasala amiko rehetra mpianatra rehetra zany manomboka tsy mino anahy izy rehetra zany fantany io fa izy koa mahafantatra ny nalaina izy ho any Jodia tsy te hoany izy satria nahoany izy tsy mbola tokony mifantika mbola be dehibe ny zavatra ataony ao aorianan'io mbola fahagagana mbola tao aorianan'io vao nisan'ilay vehivavy janga tao aorianan'io nisan'ilay vehivavy Samaritana inona avy ny tao aorianan'io mbola nisy fahagagana be dehibe tao aorianan'io mbola nampahiratra n'ilay jamba teraka jamba mbola maro be nananganandry Lazarosy sy ny sisa be dehibe ny zavatra mbola tiany Jesosy natao tao aorianan'io ka tsy mbola fotoanany eo tsy mbola fotoanany eo dia fantany dia tsy nandeha nakany izy ry havana tsy hoe Jesosy no natahotra tsy hoe Jesosy ny tsy mbola teo faty ka Jesosy tsy maintsy ho faty fa mbola tsy vitan'eo mission dia rehefa tonga nefa ny fotoana dia niakatra tany Jodia any Jesosy fa nanino tsy nisehoseho izy tsy nisehoseho izy satria fantany fa ny olona ao olona tsy tia azy olona hamono azy raha niakatra tany Jodia Jesosy raha valamalala tokony fahagagana ny natao tany tokony ny zavatra nafinaritra tahaka ny nataony taty amin'ny toerany ty ny nataony tany fa ry havana malala tsy nanao ninino natao Jesosy inona nataony tao niakatra tany any izy fa niafiny nisy marary tokony ho sitrana tao fa tsy sitrana nisy olona tokony ho afaka problema tao fa tsy afaka satria nahoany tsy tia an'Andriamanitra io toerana te hamono an Jesosy tao Jodia nikendry ny ainy Jesosy dia niafina Jesosy ravana niafina ho an'ny olona izay tsy mino azy ho an'ny olona izay tsy tia azy dia niafina izy dia zany ny olona na tsy mahita fahagagana tsy mahita ninninina mihitsy miaraka amin'Andriamanitra mba mahalala ihany hoe Andriamanitra ka tsy mahita ninninina satria izy niafina tsy misehoseho jerenao hoe le ten'Andriamanitra niakatra tany ihany Jesosy izy fa tsy misehoseho izy miafinafina Jesosy ry havana malala miafiafy Jesosy fantatry Jesosy anefa misy olona be dehibe ao mila afahana ry havana fantatry Jesosy zany betsaka ny olona mety narary tamin'ny fotoana io fa tahaka ny fotoana lany tahaka ny fotoana very maina ny nandehanan Jesosy niakatra tany tamin'io satria nao tsy nanao ninninina mihitsy izy fa niafina izy tsy tany olona akory arana izy mety tsy fantatry mety niafina endrika an'izy nge havana Jesosy tamin'io mety tsy fantako didin'ny mpianatra 12 na tsy haiko dia niafina afy tsy misehoseho ko
kôdikôdy miala ala lava vao misy olona mivorivory dia miala Jesosy. Raha tokony anatina Jesosy anontany hoe inona ny tena reo ataoko aminareo, misy fahoriana va aminareo, misy nona va aminareo. Zany angeny nataony Jesosy ny mpianatra nona ve nareo, ampisakafo ve nareo, mitena fotsiny kanadry eny na hoe na hoe ie zay fotsiny dia nomeny Jesosy. Fa raha tokony anatina Jesosy laza izy miafina satria tsy tia azy ny olona, te hamono azy ny olona. Ry havana malala, ny toetratsika, ny fahotatsika, ny zavatra ataotsika dia mamono an Jesosy reny. Mahatonga an Jesosy miafina tsy ho hitatsika ry havana. Jesosy tsy hitatsika vonoana intsony, Jesosy efa nindandry izy zao. Fa ny zavatra ataotsika no mahatonga azy miafina, satria tsy mety aminy toerana io dia lasa izy miafina, lasa izy miala, lasa izy tsy manao ninina. Ry havana malala, tandremo fa afaka miseho Jesosy ary afaka tsy miseho koa izy. Arakaraky tsika ihany, arakaraky ny olona hitany eo ihany, arakaraky ny fandraisan'ny olona azy ihany. Zareo nge havana malala Jesosy rehefa niaka tany Jerosalema amiraisy ny olona tamin'ny sanasany aloha fa tena ohatrany hitako eto mihitsy ry havana ny fifalian'i Jesosy ny taingana zanaboriky miakatra. Halleloia, tena hoe miraisina tampifaliana. Fa betsaka ny olona tsy mety mandray an Jesosy, mandray an Jesosy ihany fa tsy tia azy fa hamono azy. Tsy tsika ane zany. Halleloia, iseho aminao ane Andriamanitra, tsy afiafy ane Jesosy iseho aminao, anatinao, satria tia azy ianao. Hojerentsika ny andiny faharoa ambin'ny folo. Olona teny Andriamanitra manao hoe ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy sasany tsara fanahy izy, fa hoy kosa ny sasany tsia fa mamitaka ny vahoaka izy, nefa tsy nisy sany-resaka azy miharihary no fahatahorana ny Jiosy. Matahotra ny olona, tsy samy tena Jesosy miharihary. Nefa ireo olona ireo misy karazan'olona roa zany eto. Dia karazan'olona iray dia miteny hoe tsara fanahy izy. Halleloia, na atsapa zavatra izy manao an'io, na hita fahagagana izy manao an'io, voky izy manao an'io, misy zavatra hitany, misy zavatra niraisiny, mety sitrana tamin'ny aretiny izy manao an'io, dia miteny tsara fanahy ny Jesosy iny fa zao tsy samy teny mafy fa mitakoritsika. Hitanareo Jesosy iny tena tsara fanahy iny. Io nge ravana voateny fotsiny hoe tsara fanahy fa be dia be ny zavatra nitenenina teo hoe sasany taria tena nona be tamin'ny any iny dia voko be avy eo rehefa le avy eo nalangona indray le mpianatra kay mbola nisamy be dia be za voko be sasany nararano ny lohako fa vao fanena fotsiny tonga dia sikana any aretina lohako. Misy mitakoritsika be fa tsy miteny mafy. Fa le olona nahita ireo tsara fanahy Jesosy dia olona nandray zavatra ireo, olona nandray fahagagana ireo, olona nahita zavatra ry hafanareo nanalovan'i Jesosy ny fiainany. Dia nisy zavatra tsapany, nisy zavatra niova, nisy zavatra tonga dia reny mihitsy hoe zany Jesosy fa mandalo. Halleloia. Fa noho ny tahotra ny Jiosy dia tsy samy teny mafy, tsy samy teny mafy ry havana malala. Dia ino rehefa tsy samy teny mafy ny olona nisehon'ny voninahitra Andriamanitra ao atao tentsika voaingana dia izy io nge havana samy miteny, samy mitory inarana olona mpamitaka. Ary za mino tamin'ity fotoana ity ny olona mpanaratsy an Jesosy tsy miteny mora, tsy miteny mora fa miteny mafy. Satria nahoana? Satria zareo tsy matahotra amin'ny Jiosy, zareo tsy matahotra misy izy kiziny tsara ny vaka 19 dia tena miteny mafy ino tsisy lalatsy iny e, mpamita vahoaka iny e, mpaminany zandrika iny e, zao iny e, sy ny sisa. Fa le olona nanehoana fahagagana mitakoritsika moramora satria matahotra. Vao miteny mafy ao mety voanjo, mety satatra sy amin'io. Ry havana malala, hiteny mafy ianao sa hiteny mora? Hitakoritsika ianao sa hiteny mafy? Fa ny mahatonga ity zao ity
betsaka ny olona tsy mino dia satria miteny mora ny mpino, miteny mora ny fahamarinana, miteny mora ry havana malala ny fahamarinana. Jesosy Kristy ny mpanara-dia Jesosy miteny mora. Fifiny ny olona amin'izao fotoana izao mpitoro fahamarinana, mitory sabata, mitandrina ny sabata, tsy mihina kisoa, mitory ny fahamarinana momba Jesosy, mitondra manao batisa fa tsy samy teny mafy, tsy samy teny mafy. Na dia atoka eto amin'ity réseaux sociaux ty fotsiny azany be dia be ny olona sabatista, olona mpivavaka amin'ny andro sabata, fa tsy sako olona dia mitoro mafy amin'izany azany. Afenina ry havana malala miteny mora ianao sa hiteny mafy, fa ny olona mpanenjika an Jesosy dia miteny mafy fa teneniko anao, tsy matahotra an'izany izy miteny mihitsy izy dia tsy mino izy dia zao izy dia zao. Jesosy nareo zany tsisy ilana an'izany, Andriamanitra ny vazaha zany sy ny sisa sy ny sisa. Efa azo atao daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsy mila fahamasina an'izany intsony, zany no miteny amin'izao fotoana izao raha tsy fatatrao. Nareo aza naraiky ahodikodina mbalina lana sy ny sisa. Fa ianao leo tsika hiteny mafy ry havana malala, tsika tsy matahotra ny jiosy, tsika tsy matahotra n'izanizy, tsika tsy matahotra ny losifera, ary tsika tsy matahotra n'izaniza mbola mpitondra elita sy n'izanizy eto amin'ity tany ity, tsika tsy matahotra n'izany. Fa hiteny mafy, azo fandaran'izao dia hiteny mafy, hiezaka hiteny mafy foana, hitady ny fomba ahafahana miteny mafy. Aleloia. Ilaza no momba an Jesosy fa tsara fanahy io, tsara fanahy io Jesosy io, anamoka izao fa tsara Jehova. Zany foana no tenenina eto, ary ho tenenina mafy zany, fa tsy ho tenenina mora, tsy mitakoritsika fa miteny mafy ry havana malala, tsy mangina satria nahoana, satria nahita, satria natsapa, satria niaina ny fahatsaran'Andriamanitra. Tianao Jesosy, ndao mba hiaraka aminay, hiara hiteny mafy tsika, hiaraka nandratra an'Andriamanitra tsika, hiaraka hitenitsika fa tsara fanahy Jesosy tsika ry havana malala. Ary aseho antsika amin'izao tontolo izao zany, aseho hoy amin'ny alalan'ny kontinao aveliko foana, aseho hoy amin'ny fitondrantenanao, aseho hoy amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fomba fiteninao, ny fanamasina tenanao, aseho hoy fa eny engeny atao hoe miteny mafy e, miteny mafy ianao rehefa mijoro eny amin'izao tontolo izao eny, hitan'ny olona eny ianao fa zanak'Andriamanitra, miteny mafy ianao. Aleloia. Mijery anao ny olona dia mahafantatra fa zanak'Andriamanitra ianao. Aleloia. Mitenena mafy ry havana, fa aza mitakoritsika, aza mitakoritsika. Betsaka ny olona mivavaka miafina, na dia ny fianakaviana aza hiafenana hoe mivavaka, mitakoritsika ny ambadika fotsiny ambadika to. Hitanareo sasany zange fa tsy mihina kisotsona reto, aza miteniteny an'izany zange reto tena hitanareo zany io hitanareo io zany mivavaka rehefa sabotsy, fa aza miteny hoe sabata aloha fa dasa miteniteny an'izany fa tsy tiako ka ndary sao dia fantatry ny olona mpanahirana. Ry havana, zany ataon'ny kristiana, tsy samy miseho masoandro, tsy samy tena ry havana. Mitenena mafy ianao, aza menatry fa nanao zavatra taminao Jesosy ry havana, nanao zavatra izy, inona mamenatra anao, inona mahatonga anao miafiafy e. Tianao Andriamanitra, mila favoray antsika izay tena Andriamanitra izay androany. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia hitentsika androany hoe Jesosy manomboka izao indray aho dia ampio mihitsy ny haut-parleurako, ampitomboy ny volume Andriamanitra, ampitomboy ny volume Jesosy fa hiteny izay. Aleluia. Voninahitra an'Andriamanitra izy ihany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Aleluia. Hivavaka ihany tsika rehefa avy eo fa andolotsika hanao famelabelarana. Aleluia. Sotra mampino tsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra zay matoka fa voarain'ny tsirairay avy zay hafatra netiny teto zay. Andriamanitra manakay pasaonany maty fitianao mampionona
dia maherezatra any an-trany a dia tahirin'ny tompo. Halleloia. Namperitreritra tokoa ilay teny ary tokony akasika antsika rehetrarehetra izany satria mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary androany dia tokony hanova fomba fisainantsika ity tenin'Andriamanitra ity. Mamperitreritra tokoa satria rehefa meno an'ity tantara ty dia mahatsiaro an'ilay ndolo maky ilay tenin'Andriamanitra tsika. Jaona 7:7 andiny voalohany hatramin'ny 17 no rakimam-pionina. Fa ny ary avy eo taoko somary misy mihoatra kely ny verset vakiko ao anatin'ny famelabelarana. Halleloia. Mibozitra dia tokava amin'ny ambony indrina mampionina misaotra anao hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra anao koa mankasitraka azy satria zava-dehibe ny fankasitrahana izay ataonareo mampahery azy mampahery ny ankizy rehetra izay mitodika eto ny fankasitrahana izay ataonareo. Tahin'ny tompo. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona tabernakely sy ny ampianarana teo akanjan'ny tempoly ary nitadiavan'ny lehibe hisambotra azy. Ny Solamana zany dia mahita fa lasa tany any Jesosy. Nefa izy teto tsy nety nandeha. Voalohany indrindra Jesosy te hanampotra. Halleloia. Tia ny ampianarana ny mpianatra fa Jesosy tsy baikony izany izy. Tsisy afaka hibaiko an'i Jesosy zany ary tsisy avelany hibaiko azy zany satria Jesosy dia mandray ny toerany foana amin'ny mampanjaka azy, amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, zanaky ny avo indrindra. Halleloia. Dia voly aza reavina tsy nahabaiko an'i Jesosy. Jesosy ngeravina rehefa nifaty haniny noana ozy ny dia voly hoe zanak'Andriamanitra anao. Teneno rehefatro hoe iova-mofo. Ka tena hainy Jesosy manao an'izany satria hainy manao an'izany ary te hihinana mofo izy. Fanjaratra tsy nety aminy le devoly mibaiko azy. Tsy anjarany devoly no mibaiko an'i Jesosy, tsy anjarany olombelona no mibaiko an'i Jesosy. Dia hoy ny olona hoe ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilea Jesosy fa nalaika andeha tany Jodia izy satria nitady hafaty azy ny Jiosy. Ary rehefa akaiky ny andro firavavon'ny Jiosy dia ny amin'ny tabernakely ka hoy ny lalàna taminy miala eto ka mandehana ho an'ny Jodia mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao fa tsy misy olona manao zavatra mitakona nefa ny tenany mitady ho hita miharihary. Raha manao zao zavatra izany ianao dia misehoa amin'izao tontolo izao. Voalohany indrindra rety mpianatra miteny hoe mandehana tsisy ninona fatany. Jesosy malala ny zavatra alatsain'ny olona any Jodia any. Dia ny aninona dia nitady izay ahafaty azy, ny hamono azy. Matetika ohatr'izany misy olona tsy mahafantatra ny zavatra izay fa mamporisika hoe mandehana ho ahy, mandehana. Ianao zao fantatra hoe tsy mety ny fandehanana amin'ny. Halleloia. Raha olona tsy mahalala code de la route, tsy mahay na inona fa mitaingana camion fotsiny eo akaikin'ny chauffeur dia misy tetezana hiampitana. Ilay chauffeur tsy mety mepy satria fantany hoe raha vao plus de 6 tonnes tsy afaka eo. Izy mahafantatra fa ny camion ny 8 tonnes miaraka amin'ny entana dia za tsy afaka andeha fa ny eto tsy mahalala nefa ndana mandehana mandrosoa. Tsisy ninona fantatry ny mpianatra izay zavatra miseho any Jodia sy izay iseho any Jodia fa Jesosy mahafantatra. Fa ny anjareo dia izao nobaikony Jesosy. Mandehana ho sisy miala eto. Miala eto dia mandehana. Ndana miala eto, ndana mandeha dia ndana rety zao. Ilay kapiteny aza revana manana mpanompo. Izy no miteny amin'ny mpanompony hoe mandehana zao atao, ndana makery, ndana makery. Fa tsy mpanompo ilay kapiteny miteny amin'ny kapiteny hoe zao atao. Maika fa Jesosy. Jesosy tsy azony izy an'izy abaiko na ianao io ary mangataka ny ataontsika. Jesosy ozy le jambo hoe raha mety, ozy le poka raha mety ianao
dia mahay manadio anahy. Raha mety ianao zay, Jesosy diovy ahy, avy ianao aty dia diovy ahy. Jesosy mandeha any no sakafo ny ankonako. Jesosy tsy baikona. Alleloia. Tsy atao iram-botry. Alleloia. Fa Jesosy Jesosy. Alleloia. Retara be ve vidéo paster miteny dia lako tsiny moa zany fa dia tsy avy amiko zao zay. Dia sady nitanjon'le rahalahin' Jesosy eto a. Nitanjony reto rahalahy reto mazy dia tafiditra anatiny mpianatra, tafiditra anatin'ireo olona rehetra efa nanana fifandraisana taminy akaiky, ireo efa nahita fahasoavana taminy. Hoy ny rahalahy tamin'ny mialahy eto dia mandehanana ny Jodia. Sady tsy fantatra zareo ny zavatra hitrangany. No le tanjona tsy mitovy amin'ny tanjon'i Jesosy. Ny endrzareo ny tanjona dia zao: mandehanany mba ho hitan'ny mpianatra koa ny asa izay ataonao. Tsy misy olona manao zavatra mitakina efa ny tenany mitady hita miharihary e. Raha manao izany zavatra izany ianao dia misy ho amin'izao tontolo izao. Jesosy tsy vaiko itsika, na io valim-bavaka itsika io ary. Betsika nge zavatra tiantsika lahatra ry avana hoe Jesosy hitanao le hanina mba ataovy mivaly le hanina, dia ataovy mivoaka le hanina, dia ataovy tonga le hanina, dia mahazo an'le hanina. Efa misy zavatra mipetrapetraka mihitsy ao amintsika. Fa zavatra hafa ny andaminan'Andriamanitra io, zavatra hafa ny andaminan' Jesosy anio. Zahako isaky ny mba traikefa zareko aminareo ity, za rehefa misy zavatra ohatra hoe andrandraiko ho tonga, dia raha vao le zavatra ny eritreretiko dia mieritreritra hoe zao zao ny ataon'i Jesosy, zao tsy maintsy hamoahan'Andriamanitra. Hoe za zany miseho mahafantatra hoe zao io zao ataon'Andriamanitra ohatr' zao dia tonga eto izy dia mahavariny. Na dia zay ara zavatra le hitranga, raha zay ara tokony hitranga dia ohatry ny hovain'Andriamanitra zany. Ohatra tsy tiany hoe zahako mahafantatra ny zavatra sy hibaiko azy amin'ny zavatra izay tokony ataony, angamba tsy fantatro. Dia aleoko tsy mieritreritra an'ilay fa dia izay tonga eo fotsiny dia tonga. Alleloia. Ny tanjon'reto mpianatra reto dia zao: ny mba hanafaingana ny mampalaza an'i Jesosy, mba hamparitaka aingana fa Jesosy ny tena izy, mahay vakagana sy ny sisa. Tsika zao manao live dia manao partage tsika, partagentsika ilay izy. Misaotra anareo izay manampy anay manao partage, fa isika dia nareo dia mahita fa androany zao 359 partage. 359 partage zao ity fandarantsika ity. Iny moa tanjona amin'izany? Mba hipartany, mba hahafantaran'ny olona an'ilay izy. Jesosy rehefa manao fahagagana tsy mila partage, tsy mila mi-identifier. Ndraindray ary mety ataony raha manao partage Jesosy raha manao publication izy, ndraindray ary mety ataony ami fotsiny, mety aninona misy fotoana ataony moi uniquement io Jesosy ary na tsy mila publicité zany. Jesosy tsy mila mankalaza tena zany. Misy ny mpihira dia manao matraka azy. Ny mpihira rehetra, saika ny mpihira rehetra dia manao matraka azy. Manao matraka azy dia amin'izay fotoana izay paritaka aingakaingana le sankana azy. Jesosy tsy ohatr'izany, mahavariny. Fa rety mpianatra reto te hanao matraka azy, rety mpianatra reto te hanao publicité, dia hanosika an'i Jesosy hoe mandana para te halaza ianao dia dana ampisehoan'ny olona rehetra. Jesosy zay zavana misy fotoana izy manasitrana olona, dia teneno ny aza tenenina an'izaniza hoe zahako nanao an'io. Tsy, Jesosy malaza ho azy. Jesosy miparitaka ho azy. Eo eto amin'izao tontolo izao tsy mbola nisy olona nalaza ohatran'i Jesosy. Fantatry ny olona rehetra rehetra. Atraiza mahafantatra an'izany Jesosy zany, na ny tia na ny tsy tia.
dia mahafantatra an' Jesosy tamin'ny alalan'inona, tamin'ny alalan'ny herin'ny tsotro zao fotsiny. Raha io zao miogaoga eto efa taona zany zao miogaogana teto efa 5 taona zafady satria janvier 2018 nanomboka ty fandarantsika ty. Amin'ny janvier zao zany izy mba ho feno 5 taona. Alleluia. Fa azo lazaina fa tsy izay no nampalaza an' Jesosy. Fa na tiana na tsy tiana malaza Jesosy. Marary ny olona any amin'ny hôpitaly miantso an' Jesosy. Misy miantso an' Jesosy io zao anaty any amin'ny salle de réanimation ndry avana marary. Satria ny Jesosy dia malaza ary ny zavatra ataony sarotra dinoana, ary ny zavatra ataony tsy maintsy na tsisy fankalazana tsy maintsy mipasipasy io. Sainky amany an'iogaova antsika zany amin'ny janvier. Fa tsy hoe zay vao mitory, zay vao nisy fandanana ramoka izao fa efa 7 sy 10 arivo zay nanomboka iogaoga. Alleluia. Tanao izy izy mandehana tany ny Jodia, mba ho hita mpianatra koa ny asa nataonao. Ka ny olana nge dia zao ny teo a Galily. Tany Galily mantsy izy tamin'io. Ny tany Galily ve efa mba nahitan'izany ny asa nataony. Nahita ny tany Galily. Ho tena ratra fa tsy misy olona manao zavatra any amin'ny takona nefa ny tena mitady ho hita miariary. Raha manao zany zavatra zany ianao dia manaova misehoa amin'izao tontolo izao. 5 fa na dia ny rahalahy aza tsy nino azy. Ireo rahalahandreo ry avako malavaka. Dia anisan'ny tena hoe nahita fahasoavana teo amin'ny Jesosy. Nahita fahasoavana tamin'i Jesosy ireo fa saingy nanino. Etsy fotsiny tsika misy zavatra tsy milamina kely ato. Azafady indrindra tompoko. Misy miampy kely izy fotsiny aloha ampatsironareo kely anazy zavatra nijanony zay rehefa avy eo isika no nijanona teo mba azafady indrindra fa misy zavatra tsy maintsy reglena farak'izay aingana ato mba tsy hatapaka ny fandarantsika amin'izao tsika miteny izao. Eo ihany tsika rehetrarehetra aza miala. Misy mampatsiaro hoe taiza nijanona izy teo azafady tompoko. Mahazo menazy fa ho tapahana ny vidéo atsika dia lana tsy indrindra. Eny ary havana misaotra anao tamin'ny faharetana. Alleluia. Teo amin'ny 14 misaotra nanavavy Sarline. Teo amin'ny 15 zao tsika misaotra na dia ny rahalahy aza tsy nino azy. Izy ireo rahalahandreo maraka toko 7 19 evaka itsika. Ireo olona ireo nanaovan'i Jesosy fahagagana dia teneniny Jesosy andana mba zareo amin'ny olona fa nazareo rehefa nanadino an'ilay izy. Inona moa ry havana no tombotsoan'i Jesosy? Zaho zao za manokana dia mandeha tsara hoe any aminareo any rehetra azafady. Zaho zao dia izao no teneniko anareo. Misy karazana
mety sehatra, mety afahana mitory ihany koa. Ary betsaka ny zavatra hoe atao ry havana malala. Betsaka ny zavatra hoe mitranga atao afaka hitarina ny asan'Andriamanitra. Fa izaho revana dia manana an'izao eritreritro izao foana hoe raha mbola tsy masaka aloha ny eo amin'ny anankiray dia aleo aloha io ihany aloha. Ianareo zao eto dia hifotoranay mivady isan'andro isan'andro. Misy fotoana izahako tamin'ny taloha dia mandeha mitory eny anivon'ny fiangonana isan-karazany. Misy fotoana mitory teny eny amin'ny fiangonana lehibe ireo eto Frantsa. Misy karazana fiangonana vitsivitsy andehanako mitory teny na fikambanana eny anivon'ny fiangonana miantso anay dia mandeha makeny manao seminaire kely indraindray manao mitondra fampianarana, fanentanana sy ny sisa. Fa tataoto ary misy ary olona efa niantso anay hoe andao mba hanokatra fiangonana, andao mba hiara hiasa dia hanokatra fiangonana. Tsy ratsy izany fa izao ry havana malala misy tanjona napetrak'Andriamanitra taminay mivady. Alleluia. Ary tanjona io dia nitondra fampianarana, hitory ny fiainana mandrakizay sy ny lalana sy ny mombamomba ny fiainana mandrakizay. Dia inona moa zany fa tsy izao lalana rehetra toriana aminareo, ilay tenin'Andriamanitra, ny lalàna, ny didy. Dia izao mahafinaritra ihany izany miara-miasa aman'olona izany. Fa raha ohatra hoe laza no ilaina na koa hoe relation aman'olona, fifandraisan'olona, dia betsaka ny zavatra azo natao. Fa tsapany nefa hoe mbola naheto amintsika eto ary mbola tsy tafita tsara ny hafatra. Misy izao nareo eto olona efa miaino anay firy taona eto, fantatrareo tsara ny fahamarinana izay toriana eto dia ny fahamasinana sy ny amin'ny toe-panahy tokony ho araka an'Andriamanitra. Nefa na dia nareo eto ary tsika zao efa ampianarana hoe tsy manao verni nareo raha nabavy, tsy manao lokomena nareo, aza manao manjamaso hoe aza esorina ny volomaso hoe aza manao fitafin-dehilahy ohatra. Fa misy aminareo mino anay aman-taonana eto vakansa ny andro dia adinonareo eto. Isaky ny vakansa tsika eto dia misy aminareo foana mivaralila. Efa mba eo nisany efa mba eo foana fa dia isaky ny vakansa dia ndao efa adiana indray vita vakansa dia mivaralila daholo indray. Ka ny tiako tenena hoe ahoana moa no ivadiana ho an'ny jodia raha ny eto Galilia aza mbola mangozogozo, mbola tsy niorina. Zay aloha ny fisainanay azonareo mbola ampy anay aloha nareo ireo. Alleluia. Raha mbola tsy omen'Andriamanitra olona 200 tsika eto olona amina rivony tsy hany no mamaika anay. Tsara fantatrareo ny rehetrarehetra zany fa ny tanjony mivady dia ny atonga nareo aloha, nareo izay efa mba hoe 5 zao nareo eto isaoranay an'Andriamanitra. Fifaliana ao anay fa ampy anay io niainga tamin'ny 5 ireo. Fa efa mba eo foana zao nareo, saminy efa manomboka
mahazo lasitra zany nareo. Dia tsy maika izay ho any amin'ny 900 na ho any amin'ny 500. Tsy mitovy mihitsy ke raha nareo zao eto mbola tadidina izay arotry ny elaela ohatra hoe ohatry ny elaela ny ana maheno sotsy hita neny ary lasaisa ho ilaovilia ohatra zany fa raha 500 nareo a mety tena ohatry ny efa hitako ty andony erina zay vakina ny 500 iary ty za nay de Madagasikara tsy tadidy tsony 500 zao mbola de hoe iary ty za nay de Madagasikara hoe $100 iriny zany misy tona tsy hitanay koa ara sarynareo fa le sarinareo amin'ny Facebook io ny hita na reny commentaire zarazarainareo reny de atadiavana hoe ianona mipadefa ohatrin'io mamy tena tenenay anareo fa tsy maika ho any amin'ny 500 olona izay ny tena tanjonay na misy 2 na 3 na 5 na 10 na 50 na 20 eureo tsy miala eo fa tena mifampitantantsika ho any an-danitra. Reto olo reto reto olona miteny hoe mandana Jesosy makany Jodia mba hampafantariny olona ary zareo ary nanovany Jesosy efa nanadino sady. Olo regny raha marika toko 7 izay voalaza ny marika toko 7 misaotra ny vampisariliny izy no nanoratra an'izay teo angamba. Marika toko 7 andimy fa roapolo evaka itsika soramary dia nitadiavany avany Jesosy ary sy namaliny Jesosy ny teny ratsy ataony fariseo. Andiny fa roapolo marika toko 7 andiny fa roapolo aniditra tao an-trano izy dia niangona indray vahoaka ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy tonga zany sao mba hihinan-kanina sy efa vahoaka firy ho a sa Jesosy tena sitrano Jesosy 12 taona nge Jesosy nandeha foana dia vitanao ve nijery an'izany dia hoe rehefa hanao misakafo ezitra misy tsapatsapo Jesosy zany efa andeha sakafo iny misy mitsapatsapo jambo da izy ianao Jesosy ianapy Jesosy eo mamindrafo aminay boka tonga dia folo lahy andeha sakafo Jesosy ry misy ravotorahan'olona ny vato etsana kely fa lazo an Jesosy andeha sakafo misy milatsaka ny vovoka misy inone irodana kanitra ty mba tsapo hoe Jesosy ampidiny olona avy any an-tafotrano tsy esy ininona mihitsy tena hoe reo olo reo no tena androanitra niditra tao an-trano izy dia ihinan-kanina dia niangona indray voaka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy any amin'ny ao ambadika kely ihany mbola volazany tena androanitra re maraka toko 9 io koa andininy faraiky amby 30 ahoana ny teneny olona fa ny teneny Jesosy mpianatra reto ary Jesosy taminy avianareo hitokana tany foana ka mialasa satra kelikely fa maro no ny famoivoy ka tsy nisy nihinana azy zany ny olona zany tena tsisy nihinana reo olo reo ary tonga koa ny avany nivoaka iazona azy nay Jesosy nay io ka anay io tsisy nao atao mihinareo foana izy fa mba hoe taty aminay ny fandrombahana Jesosy tao Galily fandrombahana nefa reo olo reo reny no miteny ao izy le olo reo mandehana indray makany Jodia dia mpahafantariny olona ny nataonao nataony zareo nefa nataony Jesosy tamin'izao nefa adininy tanteraka dia izy Jesosy hoe na dia ndralany aza tsy inao zany reo olona rehetra reo le mifandrombaka anazy tao efa tsy nino azy tsony refa adino le tsy nino mantsy hoe tsy mino ianao ny Jesosy adino ny zavatra nataony inona koa zay tsy tena vita ninina teo amin'ny fianako ianao tena manina za ie ary sy matetika ataony olona izany zavatra ny mpanompon'Andriamanitra matetika tsy isaoran'ny olona zany tsy isaoran'ny olona zany raha ohatra hoe misy an'ireny fianakavianareo reny mba hitahita ao amin'ny fianakaviana mba manampy kely anareo ara-bola mampianareo kely ara-bola mahatahotra mihitsy nareo so anadino ny fisaorana azy reny dia misaotra ny datorene zany fa dia raha tsy ianao tsy ohatr'izao ny zanako datorene ahy misaotra tamin'ny vita dia datorene raha tsy nitsy misy reneto
sady mijerijery za zay rene zay teranitato kemsa fa de sao adino fisaorana an'le olona mampiroton'andriamanitra tsy isaoran'ny olona satria manjary malaza ny jesosy zao ry havana zao ny navalin'i jesosy andro olo ireo tsy mbola tonga ny fotoana kosa izy amin'ny fotoanareo dia vonona lalandava ianareo vonona lalandava afaka mandeha nareo a fa ny misy programa ny zavatra rehetra hoy jesosy aleo ilamima dia aleo izy manana ny fandaharany raiko izay ao an-danitra ary tsy afaka mihetsika raha tsy ny raiko ny teny hoe zao atao dia zao atao ny jesosy havana mandeha amin'ny andro ny zavatra rehetra ny tena androanitra hoe manitria amin'ny tanamaerin'andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoanany andriamanitra manana ny fotoanany jesosy ny ravana atao amin'le fanambadiana atao akana jesosy ny ravana tsy mbola neritreritry ny anatany an-tranony izy en tant qu'invité amin'ny maha-invité anazy ny ka isakafo ara-danotry ny olona rehetra fa tsy mbola ampiseho ny mahazanak'andriamanitra azy saingy miseho ny tsy napozina lany ny divay Jesosy Maria lany ny divay ihany mba hampio izy Jesosy raha vehivavy mbola tsy tonga ngeny fotoana mbola tsy tokony fotoana vakagano zao ny fiainanao io mandeha par étape misy fotoana aza taitra anao fa tonga misy ny fotoanany io hazo zao zavana misy fotoanany ny famohany ianao aza kivikivy zany ianao raha hoe ohatra mbola tsy de mihetsika izy amin'izao fotoana zao ohatra mbola tsy tonga le nangatanao misy fotoanany io mbola tsy tonga ny fotoanan'i Jesosy fa rehefa tonga io ho hitanao eo fipoakany halleloia Jesosy mbola tsy tonga ny fotoako izy izy halleloia ny raha Jesosy am'zay hoe tolendala miakana makany amin'ny andro firavoravoana izy izy nadala miakana amin'ny andro firavoravoana satria tsy mbola tonga ny fotoako rehefa nilaza zany tena izy dia mbola nitoetra tamin'ny Galilea nalefany am'izay mpianatra ho any Jodia ho any amin'ny andro firavoravoana fa Jesosy nijanona tany Galilea fa ny tena marina Jesosy andeha ho any Jesosy andeha ho any tsy noho ny amin'ny tenin'ny mpianatra fa programan'i Jesosy no ho any Galilea programany halleluia ho any Jodia azafady programan'i Jesosy no ho any Jodia fa ny tsy mety taminy ny obaikonin'ny mpianatra halleluia rehefa lasa izy rehefa niakatra ho any amin'ny andro firavoravoana rahalany dia niakatra koa izy fa tsy mba nisesena ny afinafina dia mampatsiahana an'ilay fitanareo nisy tantara le hoe matetika misy zavatra ohatr'izay fa ny mba hitako tamin'le izy misy an'le lehilahy tompona orinasa anazy manana magasin ngeza be izy hitanareo iny rehefa manana magasin ngeza be izy dia mba teny hotsapaina nitoetra an'reto mpiasany reto rehefa mandray olona dia lasa izy mody nanao an'ireny olona sahirakirany ireny izy nanova tare mihitsy izy dia nanao akanjo tsy dia makay izy dia nanao tondratondra arona reny dia manao hoe olona sahirana mihitsy hiditra ao amin'ilay magasin dia niditra tao izy manao tompoko mba hijery zavatra ato dia nisy mpiasany tena tsy nandray ny olona io izy tena nanambany ny olona io tia hoe hanambola fa nisy kosa mpiasany ao anatin'ny magasin io nandray anazy tsara nisy nanao toetra tsy mendrika tao tamin'ny olona io nanao toetra mampalahelo tsy nandray tsara nanambanimbany nisy no nikarakara tsara navoakany amin'izay ny sorony amin'izay ny saritava dia ny zahaka ny ety ohatrohatr' izany ngeny nataon'i Jesosy teto ry havana halleluia ny tena marina dia zao tonga tany any izy ary rehefa tany izy dia sady tsy niseho izy sehoseho izy no ny afinafina satria tia no hita manahoany reto olona reto raha ito nge Jesosy ry havana raha ny hita maso teo Jesosy nanao zavatra tsy vokatry ny fony reo olona noho ny fisiany Jesosy fotsiny dia halleluia hosana amin'ny avo indrindra hosana amin'ny zanak'Andriamanitra mety mody mamoaka raha tsakazo tany mihitsy sy ny sisa
fa tena manina tiany Jesosy hoity manahoana ireto olona ireto, manahoana ianao io dia ny tena loatra. Ary ny jiosy dia nitady azy ka nanao hoe aiza izy ary nitakoritsika be any ny vahoaka. Ozy sasany Jesosy tsara fanahy izy, nefa Jesosy efa mandalondalo eo. Jesosy ke anaty olona atao ihany tsara fanahy izy. Dia sasany amin'izay teny efa tsy masina tsy tsara fanahy iny mamita vahoaka fotsiny ary iny. Ary olona io raha Jesosy mipotra teo tsy niteny an'izany io olona io. Jesosy ve tena mahafinaritra, mampalahelo olona ohatr'izany mampalahelo be ny toetrana olona ohatr'izany hoe rehefa eo ianao hafa ny teneninao, rehefa tsy eo ianao hafa. Fa noho tsy fahitana an'i Jesosy teo, ny sasany mitakorizika amin'ireo hoe tsara fanahy izy. Hitan'i Jesosy ary ianao zany tsy samy teny mafy ary ianao zany nge mibitsibitsika ny teny anao hoe tsara nefa ianao nahita tsy nibitsibitsika ary tsy niampina ny tany fiainanao. Apotra Jesosy miariary nge rehefa nyty fitahinan'ny fiainantsika ity na hoe tsika no miafinafina amin'ny tenin'ny fahatsarany ary reto kosa mba nahita fahasoavana ihany fa niteny zavatra nampalahelo tsia fa mametaka vahoaka izy, nefa tsy nisy sany resaka miariary ny fatahoran'ny Jiosy. Aleluia. Ny heviny voalohany dia izao, tsy mba nisehoseho Jesosy ary ohatry ny afinafina satria raka ny teniko taminao Jesosy tsy mila publicité. Am' Jesosy dia izao, tsy ny fisehosehoana ny zava-dehibe fa ny vokatra. Aleluia. Zao mahita ohatra hoe za moa avana zany rehefa mba manaraka ny eritany zany mba afaka miteny an'izany satria ty fandaratsika. Za rehefa mba mahita ny fiainantsika any Madagasikara any, fitondram-panjakana any Madagasikara, tena variana ry havana. Hoy zay mantsy Mampionina riva teo hoe zaho ary neny tena variana ny mpitondra antsika any Madagasikara hoe ary variana koa amin'ny vahoaka. Fa manina amin'ny vahoaka ny faly be rehefa vita ny lalany minna misy fety be any Madagasikara rehefa vita nefa aty andafy zao misy lalana amboarina foana fo misy ratsiratsy kely. Aty aminay aty tsy haiko any aminareo, aty tsisy lalana ratsy zany fo misy lavadavaka kely dia tonga ny hanina rehetra dia mamboatra. Satria maninona? Satria devoiran'ny mpitondra ny manolotra lalana ho an'ny vahoaka. Raha ohatra zany mpitondra ka hoe isorana be rehefa anaovana fety foana isaky misy lalana sina dia ohatry ny hoe raha hitanakaviana zao za dia amelona ny vady aman-janako zany ka mitondra sakafo amin'ny vady aman-janako androany dia anaovana fety androany misaotra dada fa tena nanisy sakafo. Ka satria adidiko ny mamelona andreo, adidiko ny manome sakafo andreo, tsy hanaovandreo fety mihitsy hoe mitondra sakafo tao an-trano. Any amintsika ihany misy an'izany hoe tena fety be rehefa misy lalana vita. Variana mihitsy ahako. Io tsy resaka hoe politika fa tena misy zavatra efa tsy mety mihitsy hoe lalana vita ve dia anaovana fety dia lalana vita dia nefa lalana zany tokony vita foana zany. Aleluia. Ajanontsika amin'iny fa ny Jesosy zany dia izao, tsy ilain'i Jesosy zany isehoseho sy potrapotra be sy ny sisa zany, fa ny Jesosy any amin'ny afinafina ihany ary tsy mba tia sehoseho izy. Fa ny anazy ny zavatra miseho ny vokany amin'izay. Aleluia. Ny vokany. Fa na izany ary Jesosy no miafinafina, Jesosy no tsy tia misehoseho, fa tsika kosa hiandrasany zavatra eny amintsika. Aleluia. Tsika indray tsy hiandrasan'Andriamanitra ny zavatra hiandrasany Jesosy amintsika tsy ireo hoe tsy misehoseho dia miafinafina fa ny mifanohatra amin'ireo. Ambarao inona no nataon'Andriamanitra taminao. Sika eto dia fantatrareo tsara fa tena raha mbola azontsika atao
araka ny teninay taminareo teo za reka nisy fotoana tamin'ny fotoana tena zany fa tsy nahita moatsika nefa raha dia najanona le projet hoe raha manisy olona zany manana tsena fivarotana eo amin'ny tsena nanosy be na tsena nanalakely na tsena nandravoangy na tsena nisotro na tsena tamatavy na tsy fantatro bazary be na bazary kely na dia toatsika ny connexion dia asina mandeha eo ny akiradio toute la journée satria mendrika an'izany kosa Jesosy ny olona teto mitakoritsika aza ntehatema za inge sitranahy fa aza misy mahena sitrany Jesosy iza Jesosy natalaovan'i Jesosy dia nadio ny abokako nadio moramora ataony vavao mivirana sitrany Jesosy iza kefa hoe Jesosy nefa kaisa mesa aminao fa za mitemo mafy takoritsika ny olona menatra ny olona revana rehefa hoe Jesosy zany ito zao anao fa andeha hivavaka miaraka nareo mivady tana baiboly dozy ny olona fa nganareo lasa andeha hivavaka manatitra andra fotsifotsiny manatitra andra matoa fotsiny afa tsy vavaka aizakovatsy ohatrany hoe sarim-bavy ny etretin'ny olona ny mivavaka efitraritra zao ianao io fa andeha hivavaka dia na andeha hivavaka ianao dia mba miafina aman'olona fa zay rehefa andeha mariazy dia asitrika mihitsy ny baiboly iny misy raha laza ina paireziko teto efa taona maro laza voeo zay avy mivavaka tena andramomaso Jesosy vonjeo ay aferenao zao vavaka zao Jesosy eo tonga ty maditra anao vonjeo a Jesosy fa tsy hitako so zay reka efa nisy problema be zay raha laza vavaka dia zarako tenin'Andriamanitra teny hoe any tonga dia nasiny tao amin'ny nataony teo amin'ny publieny teo amin'ny murany teo le tenin'Andriamanitra ny zaraiko zaraina taminy zany tonga dia faly be tena tonga dia fa dia soratany teo le tenin'Andriamanitra dia voanapotra le tenin'Andriamanitra dia nisy nama miara-madio aminy miako ny teninareo ty karahao lasa mivavaka teo dia mivaniny amin'le teny tsy mendrika koa Jesosy hoe mivavaka fa mba nahafinaritra fotsiny dia mba nyzaraiko teo hoe hahaha dia mifafany le izy aveo satria manino tsy teo hitany olona hoe mivavaka mitakoritsika zao no tena fantsika Jesosy tsika namenatra an' Jesosy ry havana dia mba menatra atsika koa Jesosy nahoana tsika no menatra azy inona no nataony taminao jereo zao io zany nanova kontsora latojo dina nataony anarany tozo Jesosy mandrak'izay ozy izy dia fantatry ny olona rehetra zany hoe ary mivavaka ty rahalahy kely ty io vavaka ozy izy inona ny olana aza mitakoritsika ravana andao tena hotratratratraitsika fa mahavita zavatra Jesosy tsika hoe tsika ve ravana dia everon'olona fa mety everon'olona fa ho adalako inge tsika raha hoe tena eo vavaka fa nefa tsisy nina mitranga eo amin'ny fiainantsika ambarao atao vitan'ny olona fanavonjy ny fiainanao Jesosy ary zay nataony taminao aza misy adonona fa ataovy ho solika mampandroso anao vome andeha lavitra anambarany fahatsarana raha vao avelanao miafinafina inge Jesosy ry havana ao amin'ny tenin'Andriamanitra mijanona voalohany ao misy hoe tonga tany aminy izy fa ny azy tsy nandray azy marina tena mampina teo tokony rehefa soavana angereto ry havana reto olona tao Galily reto atao Jodia azafady fa saingy tao ihany Jesosy fa ny afinafina tsy mipotrapotra tsy nitsitany olona ary misy toerana nandalovan'i Jesosy misy marary tao fa ny fahafantaran'ilay olona fa nandalo teo Jesosy dia tsisy ninona nitranga teo amin'ny fiainany fa ny anao kosa halleloia ny anao kosa aza avelanao halleloia
azavelanao a hiafinafina eo amin'ny fiainanao Jesosy fa ambarao fanomeny fahasoavana ianao. Zay eto amin'ity fandarana ity dia na inona miseho, na inona midona, na inona mitranga, maromaro ihany ngery avana zavatra mba hiatrehana eto amin'ity asan'Andriamanitra ity. Ary ny anay ny tena zavatra mahavariana, tsy mpanompo sampy manenjika an'izao fandarantsika izao, fa pastera kristianina ohatra anao ihany, ohatra antsika ihany. Fa tsy mampihemitra antsika izany, fa ny fahamarinana tsy maintsy toriantsika. Ary raha mbola azontsika atao dia tsy mba hitakoriantsika isika, fa tena hiteny mafy. Tena hiteny mafy. Na raha mbola manana hery, raha mbola velonaina, mpanaratsy marina ngeravana miteny mafy. Miteny mafy reo olona amin'ny Facebook manaratsy an' Jesosy hoe tsy miteny mora, miteny mafy reo. Dia tsika zany tokony hiteny mora, tsika koa hiteny mafy, tsika koa hiteny mafy. Fa mahavita zavatra ny Andriamanitsika, mahavita zavatra ny Jesosy tsika. Aza menatra ny amin'ny filazantsara ianao, fa raha menatra an' Jesosy ianao dia menatrehan'Andriamanitra ianao, menatra anao indray Jesosy. Ho tahin'ny tompany tsika mianakavy hoe vavaranao izay afatra izay. Ambarao ary aza donona ny zavatra nataony tamin'ny fiainanao. Nandray fahasoavana taminy daholo reto olona tao Galily reto, fa nandroany ary Jesosy ny tena marina. Ndahana indray no makariva makaleo anay ianao, makaleo anao ve ravana ny mihaino ny didin'Andriamanitra, makaleo anao ve ravana ny mihaino ny filazantsara ny fahamarinana, nefa filazantsara ny fahamarinana io nge ny natoy izao ny fiainanao. Halleluia. Dia aza mitakoritsika, aza mibizibizika, fa ambarao ny fahatsarana. Ho tahin'ny tompany isika mianakavy, atolotra ampahafitiavana anao tery ho teny mampino zao tanatin'ireo hoe reo olo ireo tsy nahazo fanasitranana tamin'Andriamanitra satria tsy tia an'Andriamanitra, ary nankely nananany vazo ary votsy teo-pelantanany. Fa isika anatin'ity tiny zao ary teny hoe tiako ange anao Jesosy, dao hitentsika hoe tia Jesosy atsiravoaka andranabavy Selinaty ity fa nataony izy ity ndray ihany teny ambony tômôbila teny, dia voatry rehefa maheno izy ity dia tsaroko foana izy dia atolotra ho azo manokana ihany koa izy ity. Halleluia. Tatolotra ho antsika mianakavy dia hivavakitsika aorian'izany zany. Fa vita iny tompo daholo ary. Injil Jesus,
atsika vavaky zany toteny zany ry havana sy zany ira zany amin'ity androany ity. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny hafatra ao zay tonga taminay teto androany. Androany zay Jesosy dia tena hoe voakasika tokoa raha narehan'izany ary mampanantenanao fa tsy mba hitako ritsika izay. Fa tena ho ambaranay ho retany ren-danitra ny soa rehetra izay nataonao tao amin'ny fiainanay. Ary ho ambaranay fa ianao ny mpanjaka, ianao ny lehibe, ianao ny tompo, ianao ny mpamonjy. Fa ngio izy rehetrarehetra mety mbola menatra anao Jesosy ka mitakoritsika fotsiny sisa, mibitsibitsika, nefa ny olona manaratsy anao mitabataba. Fa meo anay ny feo mahery, anambaranay ho retany ren-danitra hatrany am-parantany, fa ianao no Andriamanitray. Ary tsy toy izao zay raha tsy noho ny fahasoavanao. Ary tsy ohatr' izao ny fiainanay raha tsy noho ny asa tananao. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Ampahirezo ny tsirairay avy any an-tokantrano any. Misy olona tena nanaovanao zavatra ngeza fa nefa tsy mety mahatsapy zany olona zany ary menatra izany olona zany Jesosy. Menatra raha hitan'ny olona fa mivavaka aminao. Menatra raha hitan'ny olona fa manompo anao. Jesosy malalo fa ngio zay tsirairay avy. Ndraiky zay androso hilaza fa ianao no Andriamanitra, ianao no natoy anay, ianao no nanao zavatra mahavariana sy mahakaka teo amin'ny fiainanay. Avy atolotra ianao ny haja mamboninahitra ny saotra sy ny telo. Saotra Jesosy ampitoboy ny fahasoavanao, aza ferana fa tsy mba misy hoafeninay reny, fa atobay aminay isan'andro san'andro fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Oka ho hitan'ny olona miariary ety aminay fa Andriamanitra mahafinaritra ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mahatafita fiainana ianao. Misaotra petsaka Jesosy eo. Dia laza saotra sy voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay zay tsy voalaza anay ianao malala ny masoa, aty apetraka eo ambany fiahinao sy fitantananao zany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ry havana, ivavakantsika ho an'ny firenena. Ndao mpandrosikina na vavintsika Berta ivavaka ho an'ny firenena. Tahiny tomporana vavy Berta, anao ny fiteny. Halleluia, tahiny Jesosy pastera menakavy, tahiny Jesosy etsika rehetra, hiara ivavaka isika ho an'ny firenena malagasy. Andriamanitra renay izay any an-danitra ao, tena fifaliana ho anay tompo no nandrenesanay ny teny avy tamina tandroany. Tsy hainay tompo Andriamanitra ny tsy saotranao satria noho ny avy taminao nanomezana izany teny izany. Tsy hainay tompo Andriamanitra ny tsy hanangatra ny voninahitrao eny ambony indrindra satria tsy tonga ho azy teo anohanay izany teninao izany. Fa noho ny fitiavana lehibe mba te hampifantaranao anay ny momba ny fahatsaranao. Tompo ray malala zay ny an-danitra ao. Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra no nitoriam-panomponao. Engane tompo samy hatsapa fa tena hiteny amin'ny fiteny araka izay sitrakao. Tsy hanafina ny teny izay araka ny sitraponao izay haloka ny vavany tsirairay avy. Satria avy aminao Andriamanitra no mahatozo anay. Avy aminao Andriamanitra no mbola nafahanay no nomena izany teny izany tandroany. Tsy hainay tompo ny tsy saotranao. Ary engane izany teny natandroany tsy ho tonga fotsiny, tsy handalo fotsiny eo anohanay izany fa tena hireketinay eo anatin'ny fonay. Hanana fiovampo zahay Jehovah Andriamanitra satria tena vaky sakana eo amin'ny fanomponay anao izany fitakorotsihana, tsy fankalazana, tsy fanehonay ny voninahitrao, tsy fahasahinay eo amin'ny mpiara-velona aminay noho ny amin'izany tsy fahasahina izany. Engane tompo tena hasahy teny hanakoavy maneran-tany hilaza ny fahatsaranao. Indrindra zay miaino izao toro-teny izao tandroany tena hisahy hanambara ny fahatsaranao eo amin'ny olombelona rehetrarehetra.
ankehitriny ray malala tsara indrindra ho hitondram-bafoka ny amin'ny firenenay ny malagasy. Tompo Andriamanitra mbola tena tsapanay tompo ary tena hitana miharihary izany sy fananana ny fanomezana ny voninahitry ny anaranao masina. Tena mbola manafina ny fahatsaranao Andriamanitra satria noho ny maro ny sakana ny afahany tsy afahany olona izay manao izany fanakoakona ny fanehona ny teny filazantsaranao. Tompo ray masina tsara indrindra ho entinay ambavaka eto anaty anao izany mba tena hasahy teny manomboka androany tompo ô ary tena hipakany amin'izany firenenay izany mitoro teny izay ndesy ny mpanomponao. Tena hoe hisahy Jesosy hanambara ny fahatsaranao satria efa nafahanao izany. Mbola matoa misy ny olombelona mijoro ao anatin'izany firenenay izany noho ny fahatsaranao sy ny indrafonao. Engane Jehovah Andriamanitra, tsy teny iantsoantso ny anarana fotsiny ilaza fa Andriamanitra fa tena hirepotra ao anatin'ny fony tsirairay avy. Tena hilaza hanakoako Jehovah Andriamanitra ho fofeny mahery, tena hoe ho feny fifaliana, tena hoe tsy amin'ny fiatsaram-belaty no hanona ny anarana manomboka androany ny amin'izany firenenay izany fa tena fifaliana Jehovah Andriamanitra. Anao Andriamanitra no hamala ny amin'izany firenenay izany mba tonga olona hasahy hanambara toroteny araka ny sitraponao. Ny teny filazany tsara handeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao tena hatao amin'izany firenenay malagasinay izany Tompo Andriamanitra. Jesosy malala ho hisaoranay anako ny fitaovana ndesinda natateraka izao fandaharana izao. Hisaorana ana Tompo Andriamanitra ny amin'ny rempanomponao izay nomena ho andraikitra nanao ny asana tandroany ianao Andriamanitra no hanome soa ho an'izy ireo tsirairay avy. Tena hoe hikasihany fanamasina hatranetrany, hitombositra tanetrany, hanakoako tena hilaza miteny fahamarinana mandrakariva satria izany no tanjona izay hamonjena ny olona maro izao fandaharana izao. Iantsoana ho any an-danitra any aminao Andriamanitra, tena tsy hitako ritsika, tena ibisibisika ihany fa tena hoe amin'ny fofeny mahery no entina haposaka amin'izao fandaharana izao. Terizo mandrakariva Jehovah Andriamanitra. Iala eto izay Tompo malala ho ary hatory amin'izao alina mangina izao ny isan'ny tokantrano tsirairay avy. Ny anjely masinany hanodidina ny tsirairay avy na ny firenenay izany na izay nanaraka izao fandaharana izao naizanaiza nisy ny tsirairay avy. Tompo Andriamanitra ianao miaro tantana ary mbola ratsy tonga iny amin'ny raha lanitra ianao Tompo Andriamanitra tsy kapaka zahay hanakoako ilaza ny teny filazantsaranao. Misaotra re io nahitra Jesosy fanahary. Halleluja. Amen. Halleluja. Misaotra betsaka andrana vaventsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay tapitra ny fandarantsika lavalava izy androany misaotra anao nahitra hatramin'ny farany. Rosika amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo netiretsika rapitsoalina tahaka izao misy viro sasany tsy misy vavaka maraina nareo rapitso miaraka mampiona tonga dia amin'ny lakamisy indray nareo vao misy an'izay. Dia tahiny tompo ary tsika rehetra akiradio.radio12345.com afahanao mihaino ny onjapeo akiradio raha akiradio.radio12345.com afahanao mihaino ny akiradio mandeha andro manalina torotenzaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva dia samy tahiny tompo daholo ary rapitsika mihaona mahereza daholo Jesosy ombantsika manoloka mameantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.